andro ihany koa sisa no isaina dia ho avy ilay fampisehoana lehibe iarahana amin'ny body sy ireo namany zany ireo ekipany ao anatin'ilay fampisehoana goavana natao indrindra nomezana fahafampo ny mpankafy ty mpanakanto ity amin'ny alahady fa raika amin'ny telopolo ny volana May avy zao mifanandrify indrindra amin'ny fankalazana ny fetin'ireny etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina moa no anatanterahana ity seho goavana ity ary anana no mampiavaka azy raha ny fanazavana. Fampisehoana miavaka izay atao eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina amin'ny alahady ho avy zao no atolotry body ho andreo mpankafy azy nandritra izay 2020 taona ny akarany tsehatra izay. Efa vorona daholo ny zavatra rehetra amin'ity fampisehoana izay tafiditra indrindra amin'ny fanokafana ny fankalazana ny faha 2020 taona ny akarany body an-tsehatra ity. Hira mahery ny 70 eo no atolotry body ho andreo izay tonga eny amin'ny fotoana io ary mpandimisa 2020 no andravaka ny sehatra. Ivo amin'ireo ora tolakandro ny vavahady efa misy ny fandaminana izay karakarain'ny mpikarakara ny toerana na momba ny fidirana zany na eo amin'ny lafiny fiarovana. Efa vonona daholo ny zavatra rehetrarehetra ty amin'ny lafiny artistika ny any amin'ny lafiny fananganana ny sehatra no tsy hanomboka noho ny antony tsy miankina aminay raha tsy ny asabotsy tolakandro dia hiazakazaka zany rehetrarehetra misaotra indrindra ireo ekipa rehetrarehetra izay nanaiky hiara-hiasa eny fa na dia misy an'izany zavatra anankiray izay miseho izay tsy miankina aminay dia nanaiky ny ekipa rehetrarehetra mba aneo ny maha-professionnel azy mba vita atomombana ny atsakasakafany ny sehatra na ny jiro zany na ny ravaka na ny sehatra izay ilalofana dia ny asabotsy tolakandro zay vao hatsangana. Ny tokomenay nefa dia ivony vavahady manomboka amin'ny ray ora dia hanomboka hiditra nareo aty amin'ny vavahady ambony aty amin'ny bazar du quartier tsika ny miditra dia efa misy olona ao zany izay afaka mandray anareo efa nanao fiofanana nandritra ny herinandro afaka mandray anareo mijery numéro mipiedy ary miteny aminareo akafianao mandeha akafanenanao mandeha mba ahafahanareo tonga any amin'ny toerana izay misy anareo. Dia ny ankafiana fotsiny sy anasanantsika rehetra dia mba hanajany fepetra izay omen'ireo mpanome toromarika. Ny lafiny fiarovana rehetrarehetra dia efa mipetrapetraka tsara daholo dia efa any ivelany hatrany ivelany misy sécurité. Mpanakanto iray anisan'ny tondrahaviny kanto malagasy Bodo tsy misy ny fiovana nandritra n'izay 2020 taona niarahana tamin'ny mpankafy izany. Manana ny tsiambaratelo ny mpanakanto manoloana izany dia ny fanaovana ny zavatra amin'ny fo tsy misy fepetra tsy misy kajy. Ilaina ihany koa ny fanatanjahantena fampiasana ny vantana indrindra fa ny fitaizana ny feo raha ny nambaran'ny Bodo hatrany. Amin'ny alahady zany ny fotoana ho andreo mpankafy Bodo sady mankalaza ny fetin'ireny.